Tafiditra an-tsekoly tanteraka zao a ny ankizy rehetra tsiraray any amin'ny sekoly tsiraray avy a dia andeha hidirana hoe inona zany ny miandry a ny ray aman-dreny ny mpianatra napiditra ny zanany any an-tsekoly andeha koa hidirana hoe inona ny miandry a ny tompon'andrakitratra rehetra indrindra fa ny mpampianatra any an-tsekoly alohan'izay rehetrarehetra zay nefa dia tokony hisy zavatra ampifantarina atsika tsiraray avy voalohany a dia tsy voafaritra eo aloha hoe inona ireo kilasy tafiditra an-tsekoly ireo inona avy a ireo kilasy tafiditra an-tsekoly ireo zany hoe misy sokajiny firy zany a no azo atao hoe tafiditra an-tsekoly a ny sekoly ao aorianan'ny fialan-tsasatra iarahana rehetrarehetra atombokantsika any amin'ny ankizy madinika indrindra dia ny préscolaire ny préscolaire izay ankizy salataona roa taona sy tapany ka hatramin'ny 5 taona eo zany ny sokajiny ankizy atao préscolaire rehefa miala avy eo indray dia miditra eo amin'ny kilasy primaire dia manomboka eo amin'ny 1 taona eo 1 taona eo na 5 taona sy tapany eo mifandraindray eo zany mo elan'ny vacances arak'izay tokony amety azy dia eo indray miditra amin'ny primaire ary mijanona hatreo amin'ny 10 taona eo misy zany ny manasaraka hatranetrany voalohany zay ateo préscolaire zay 2 taona sy tapany ary mijanona hatreo amin'ny 1 taona eo 5 taona mahery 1 taona eo 1 taona indray izy manomboka ka hatramin'ny 10 taona eo dia 10 taona na 10 taona mahery kely dia apetraka izy ho primaire ary ny 10 taona na 12 taona eo indray ka mifarana hatreo amin'ny 15 taona na 17 taona anoany dia sokajitsika indray izy ho collège ary rehefa akoatran'io dia manomana ny sokajy lycée tsika zay vao tafiditra mahazo ny atao hoe baccalauréat ny ankizy ao anatin'izay dia misy ny kilasy maro samihafa mandeha tsirairay zay tsy tany saina ohatra hoe maternelle petite section moyenne section grande section sisy raha ny amin'ny sokajina préscolaire dia mitohy arak'izany raha ohatra ka miditra any amin'ny sokajiny primaire dia tsy hotoizako tsony moa zany ny collège sy ny lycée fa efa voatanisa tsika teo tsisy azo tsontsoniavina kilasy rehetra reo tsisy azo tsontsoniavina inona ny tiako atongavana tsisy azo tsontsoniavina satria na ireto eritreretinao ho préscolaire renge dia misy zavatra tena asoratana lehibe de lehibe satria avy any amin'ny préscolaire any no mitarika ny zavatra rehetra atoizany hatrany amin'ny lycée zany hoe raha tsy voavolavola ara-dalàna ilay zaza any amin'ny préscolaire dia sarotra hoia ny anoizana azy ho tonga tsara any amin'ny lycée fiteniko matetika ny hoe misy fizarana anankiroa dia ny fampianarana zay akana hitrandrahana ny azahoana diplôma ary ny fanabeazana dia hitrandrahana ny azahoana fahindrena ka ireo zavatra roa samihafa ireo dia efa metomboka hatrany amin'ny préscolaire ny fanomanana azy dia matoy izy rehefa hianatra na dia hoe mbola tsy tena ao anatin'ny mianatra fa fanomanana azy hianatra dia efa misy zavatra hitaritana azy ho tonga any amin'ny sehatra ny atao hoe fianaranao aratondra izy beazinao dia efa misy fambola volana azy ho tonga olombanina andeha indray hidirantsika ny atao hoe primaire rehefa miditra eo amin'ny atao hoe primaire zany ny ankizy dia efa miomana sahady zany fa tsy maintsy anoratra bebe kokoa no ny tany amin'ny préscolaire anoratra bebe kokoa no ny tany amin'ny préscolaire inona ary no soratana ary izy amin'ny manome soratra inona no vakiana satria tsy maintsy amaky teny koa ary izy amin'ny mampamaky mazava ho azy fa ny tompona andrakitra voalohany mampanoratra zay ampianariny dia mpampianatra ny tompona andrakitra voalohany manarakaraka azy mampamaky ihany koa dia mpampianatra ihany koa zany ny tompona andrakitra voalohany eo amin'izay atao hoe sehatra ny fampianaran'izay
fa iza ny tompona andraikitra faharoa tompona andraikitra faharoa de tsisa fa ny ray aman-dreny zany hoe vo mengy any primaire raha tiana andeha tsara araky ny tokony ho izy lay hoaviny zanakao a de tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpampianatra ianao ray aman-dreny